any ampara-piafaraka. Tantara nosoratany Bimfa, Tony Rabiarson, Artoky, Rianala Masoandro. Niaraka tamin'ny satry ny aina nantenana Nicolas ary nofy Andrianjaka No nanome aina ny tantara. Mikirakira ny lafiny teknika. Tahiry Nandray feo. Joela Tompona andraikitra sy Nana Totosy. nofy Andrianjaka. Ny any ampara-piafaraka. Zay kosa ve dia mbola tsy lany ihany ny sakafonao ry nalia. Lalao avy eo moa fa raha midina io ndre dadanareo ka lozana io tsika mianaka e. Ny maman koa izany ka le izy ange mbola momay be dia iza tedavy mamomay eo. Fa hatramin'ny oviana indray moa tianao tiany tsy mahay mitsoka. Tsy ta maman ve io molotra marary io ka inona indray ary ny tsofako eo. Eno ahy e. Ianao moa ve tsy ahita valy afoana? Za miditra mihitsy ary izy. Vinona indray izao mampifanjitra anareo mianaka vao maraina izao e. Bonjour papa. Bonjour ndry. Maman ihany io ry papa. Tereny fotsiny ny olona hinana n'io sakafo mamay be io fa lozan'ny papa hono. Hoano milamy makambo ny fandrasan'ny papa foana ndry. Hitao ary papa. Sady papa vao hanomboka hinana dia papa izany tokony lozanay sy maman e. Ie, izay mihitsy kio. Dia ilozy be resaka eo ary fa misy fiara andehanantsika mantsy io. Ay, tokoa moko. Ka inona moa fa tsy maintsy mandeha taxi izany fa matotsona tery mekanisien dia mbola tsy vita izany le izy ko. Aleo tonga dia telefonena vita haka anareo mianaka e. Za tsy maintsy andeha moto izany ko. Ohatra fa ngatsy tadidinao fa ny ramin-dralanao nge iny e. Ay, ko moa mbola misy an'izany. Mahakamo mihitsy kory zalahy reny rehefa mba mihinan-javatra dia tsy mba mahalala manatitra. Iny anga zao raha tsy alaina any an-tranony ho azy fa raha izy no endrasana anatitra dia tsy isy mihitsy izany. Inona moa izany fa tsy maintsy miaraka ihany izany tsika raha izany ko. Entao ty ary aloha marinina tsara daholo ny fitaovana hoentinao any e. So dia misy tsy an'indray mantsy. Tsisy ahinao reny amin'izany e. Efa namariniko tsara daholo taorian'ilay olona niraisiko vao maraina iny. Ka aleo jereko mihitsy fa za ihany ny adalainao anatitra ny fitaovanao eo rehefa tsy ampy amin'ny ora tokony hoe akakako aina iny. Ianao koa nge tsy tokony andray marary ato an-trano intsony e. Aiza ve ko misy fotoana efa tary zao mbola mandray olona ihany. Aiza moa tsy isadino ny fitaovana. Vola daholo re izany reniny a. Ary andao amin'izay fa mandeha ihany ny oraka. Fa izay ihany ary ny taksi nantsonany mbola tsy tonga hatramin'izao ka nefa ivovinany ny antso azy teo. Andraso mihitsy aloha verenana antsona ka. Ty fa inona daholo koa ary ty. Fa ahoana Ranjato a? Ka maty an-dalana indray hono le fiara tokony hakatsika e. Tsy afaka noaka ty indray izany fa tsy maintsy mitady hevitra hafa. Inona moa izany fa dia tsy maintsy mandeha tongotritsika mandrapatonga any amin'ny fiantsonan'ny taksi raha izany. Ka le andalo an'le elakelan-trano be rano-potaka be atsy mihitsy angeny mahakamo ahy e. Nefa andao aingana fantarako eto ka. Zao no ataontsika azonana zanak'iradoko io a. Lefa sary fa mihaino tsara. Zara ary zareo mbola tsy nandeha fiara ka vao maika manamora ny mission ataontsika izany. Ay. Ka zao ataovy izay izy tomalina ny poketrany io madama io ary rehefa azo n'ilay io poketra io dia ento mitsoaka. Tsy maintsy hanenjika an'lany le radoko io ka ho mora amiko ny hanendaka an'io zazavavy kely io eny amin'ny reniny eny. Sarotsarotra ihany mantsy ny tantana raha mijanona eo io. Mazava milatsara izay a. Mazava izany ka. Dia tandremo nefa sao dia tratra any a. Sy tsisy tratra izany le tsy eo a. Ary lasa amin'izay lafa efa kely sisa dia ho tao avoaka ny elakelan-trano iny zareo izany. Eny ary lasa zany a. Iny eny fa lasa sandry kely. Aleo rehefa mifanjevo mihitsy izy dokotera vao miditra tsy hatrelara tova.
Eto aty rangahy zany ho am'bandy e. Lasany ihany ny poketrako ranjato a. Vonjeo fa mpangalatra. Lazan'izy e. Ino lasany hiditra any anelakelan-trano iny e. Ohatra ka raha iso aingany ty valiziko ty aloha any enjehako azy aingana ary. Aza mandeha any ianao ranjato a. Matiny iny any ianao. Tsy misy matiny zany eo e. Aza mandeha any ianao fa matiny ihany ka. Zay fa lasa tonga de mitso polisy. Ranjato, miverena ho ianao. Lasa ihany izy marina ma. Mitso polisy io nefa ny fandayako aza lasa ny anatin'le poketra any. Anjarany lahy am'izay zany zao ritovo. Efa vita iny ny zandrikely. Ary aleo tonga de fitosana n'ity ranon-javatra mahatorany ty mosoary ty. Zahay ampidininotra an'izao koa ito masika ito. Lasa am'izay alahy. Fa izako ary ito lehilahy miazakazaka tamin'ny manantony ito e. Sana ianao an'le antso fonjy teo dia tonga navitra. Ka maninona nefa manampy ny endrika toy izao? Sady toa tsy manitsy aty kory nge izy zany fa makeny amin'aly ahy e. Marina mafy. Fa hoentina ho aiza ny zanako rangahy aty a? Apetraonao izy. Avy alao a? Fitsoriny tanany raha tsy tianao ny anapahako azy amin'ity sabatry ity a. Tsy avotsitra izany ty fa izay ataonao eo ataonao e. Vonjeo raha olona fa mpangala-tsaza. Tedaviny hoentina kerina any ny zanako. Fa atao tsy misy olona mihitsy ary aty fa ahoana e. Marina tsy ho tratra eto ihany amin'le raha matoty. Rehefa tsy azo tenenina moramora ianao de iny ary ny tontolo de mandrivorivo e. Sarotry fandaminana. Zay ny sahazanao zay. Torana tsy mahatsiaro tena tsara. Tratra lendray maka teo. Indray ry sipa kely a. Tapenana n'ity mosoary ty ohatran'izao ny orina. Iza tsony ny ahenonao amin'izany e. Milamina koa momba n'ity zasy ty fa aleo ny lalana mitsoka amin'izay no asiana olona. Velomengana ny fiara raha mailaka de mba tety ihany a. Ianao ne sisa ny andrasany e. Tonga de any andrefana any manitsy fa any zao ny tsy misy embouteillage. Ohatry rangahy. Maninona koa ary azany. Ohatry ny hafahafa be tsy haiko izany. Finna nahazo hafa to sady misy eroma no mibandy be ihany koa lehako. Fa natsaro tenenao. Ranjato. Fa inona ny zavaniseho fa tsy misy nenenina tsaroko e. Ny zanako. Nalia. Mpangala-jaza. Aizany zanako ranjato a. De sanatria ve. Tony aloha ianao fa ino ary ty taitaitra be ty. Ary aza mihetsika mahery fa mbola mipetaka seroma ne ianao io e. Jereo raha tsy mivoatra daholo indray le ratra amin'ny lohanao vao avo ny zairina teo. Itony ahoana amin'izao tsy fahitana zanako izao ary ranjato a. Ary tena dadany indray zany marina. Tonga de tadidiny daholo ny zavanitranga rehetra nefa zany eritreritra fa mbola tsy nahatadidiny inon'inona izy. Tena mavimavy ihany ny fahitako an'le ratra tamin'ny lohany koa. Raha araka ny filazan'ny olona sena nahita mantsy de hoe netraika tamin'ny vato ny lohany. Tonga de tsaroany avokoa no nanjoanay. Fa naninona ary raha mba navelako nandeha tany le mpanendaka andozy iny e. Zao ny poketra tsy azo ny zanaka nafoy. Raha mba nanaiky ny teninao amantsy de tsy nitranga akory ny toy izao ka. Azana fiainana fa tsy very tadidy ranjato a. Aizy naly aho a. Tena tsy maintsy ndromo mafampatoriana haingana aloha ty fa anahirana eto ny ampafantatra azy ny zava-marina. Zay vareniko. Aleo akaina tsara izy fa reraka loatra amin'izao zava-miatra aminay izao. Na za koa aza tsy hitako izay atao fa de miezaka ny manatanjatsaina fotsiny. So ihany aloha fa efa nandray an-tanana n'izao raharaha zao manam-pahefana e. Efa tsy androko mihitsy zany ny ahalalany ato mikotrika amin'izao fakana-keriny anjanako sy antony nanaovany an'izao. De miala tsiny amin'ny maha olombelona aloha fa raha tahiny ka tratra soamantsara le olona ao ambadiko izao de reto tanako roa reto mihitsy no andatsaka ny ainy. Teniko dokotera Ranjato zany. Tonga ianao.
Ka nanahoana ny tany Ranjato a? Tsy misy mangirana mihitsy aloha ny hatreto ory zareoko. Zany? Sady amin'izay lehilebe nandray an-tanana ny tiraraha antsika ty angeka lasa namita hiraka maiky ka tena mbola tsy hitako aloha hoe ahoana ny toy any famitorana fa de miandry ny fiverenany avany ndraiky io. Fa ny tsika zany tsy raha maika ny fiveran'ny zareo azy sa ahoana mihitsy e? Tony aloha ianao reniny fa sao de ho tapaka lalany ratsy fidiny eo ka mariny. Mitony ianao rery fa za kosa Ranjato tsy anaiky an'izao mora foana. Tena fanaovana tsirambina sy tsinotsinona mihitsy ny tsy fahitana anjanako. Raha miankina manainanga izy ty fa sao de hiverin'ny zareo fa akoho aza mivery. Ka anao inona ary ianao manoloana an'izany rehetra zany? Ka anao inona moa fa tsy hitory ka? Hitory? Hitory tompo-pahefana? Zay ny tenenako hoe mitony aloha ianao fa efa nahita vahaolana amin'izany a. Vahaolana inona? Asa raha tadidinao Jimmy. Izy le polisy niambina ny braoko tamin'ireny andron'ny grevy taloha reny. I Jimmy re a. Ay, tadidiko iny ka. Bandy fotsifotsy vaventy sady lavaranjanana iny sady sarika be. Maninona izy iny Ranjato? Sa ve iny no ayahinao nahavanina an'izao fakana-kiriny anjanantsika izao ka? Sanatria avy kosa ry lalao a. Manam-pahefana ange iny e. Tsy hany mihitsy le izy e. Raha natadidy ianao de mbola agent de police izy tamin'ireny. Amin'izao kosa izy efa inspecteur. Zay mbola avy tamin'ny alalako no nahatonga azy ho tonga amin'ny toerana io ka izy no hitako fa azo ametrahana tsara ny zoraraha mahazo antsika izao. Tsy vakiako loha izay gradiny ihany e. Rehefa afaka manampy antsika amin'ny mety ahitana ny zanantsika dia tsy maninona. Ieny ka zay ne ho ay e. Vonina mihitsy izy. Ay kosa. Ka maninona aza tapahanao efa nakely zay ananany eo am-pelantanany. Efa nitsoahako avy hatrany koa mantsy ny fitoriana napetrako tamin'ilay anankiray milalao fiainan'olona iny. Ka avy hatrany de nandray ny fitoriana napetrako izy ary de nanomboka sahady ny fanadihadiana. Efa manao famitorana izy amin'izao e. Miandry anao salama de makany tsika na izy no saina makaty. Zay mety amintsika zany e. Mila miainanao mantsony izy vo afaka tena miroso lalindalina kokoa amin'ity raharaha tiako. Ka nazao de nizao ana maninona Ranjato a? Miankina amin'ny anjanako anie zany ka mbola endrasana salama roviana indray. Sady tsy ho salama izany mihitsy raha tsy ny zanako no hitako eto akaikiko eto e. Atsoa izao izy raha mety ka sarobidy engeny sekondra amin'izao Ranjato e. Aiza ny asiako ny tenako raha sanatrika maninona any izy zanako iny. Efa tsy manana afa-tsy nitokana itsika dia mbola misara andreo tsy mataotody tamintsika ihany. Fa dia inona loatra ireny antony e. Efa natoky ihany tsy lofoka manoloana an'izao saingy tsy tadiko intsony ka aleoko mba handrotsaka ny ranomasoko ry lalao a. Andray. Efa herinandro anie izay ny lasa mbola tsy nahinom-baovao ihany. Dia sanatria ve ka efa maty izy Ranjato a? Kosy nefa iza mahita raha izany tokoa fa na de antso fangatahana takalo aho zany e tsy mbola misy akory hatramin'izao e. Andray Ranjato very maty atokany aiko. Fa sahiranana tsy nisy ohatrany ny lalovantsika voalisany iny anankiray iny nefa dia mbola nalain'olona mamepona teto am-pelantanantsika ihany. Fa sao dia mba tsy vola avy amintsika ary no ilaindry zareo fa efa manana planina fanaovana azy mihitsy izy. Ohatra hoe akana taova midina ho taizany zareo. De tsy haintsony ry lalao ka verevitra tanteraka azo. Aleo tsy andrasany alatsony izy ty Ranjato ka mandeha ho an'ny fotoana ka tonga dia atsoden'izao izy. Inao ihany ioko rehefa atsony zany de zaiko. Ary tena fo mafy mihitsy angenao zany ary madamo lalao e. Jerera tsy mifomby ohatrin'ireny inireny ty lohanao. Zao inspecteur nanaovan'ireo tsy mataotody saingy mbola tsy mampaninina azy ao fa mahazo ny zanako izao mety mbola mafilavitra noho izao any amin'izay misy azy any. Mino fa tena nampiane tokoa ianao Monsieur Jimmy. Aza manahy ianao fa efa niteny tamin'ny vadinao fa anao izay azoko atao e. Fa raha zao etahanao izao ve tsy aleo aloha ihany fotoana manaraka. Tena reraka be mihitsy mantsy ny fahitako anao ko.
Efa niteneniko an'izany mihitsy izy inspektera fa tena be lobe. Ny anio de ny anio ihany ny asesany lava. Tsy afaka miandro mihitsy hono izy. Tsy tapanao marina mantsy izany fondrainy izany a. Sady moa mpatsapanao koa ve mety ho debideby sy fanahina mahazo ny zanantsika ny amin'izay misy azy ihany. Tsy inspektera a. Tsy misy miandry amin'ny fotoana manaraka izany intsony fa tonga dia atomboy raha ohatra ka mety aminao. Za ve moa tsy azoto fa ianao mampalahelo ako. Ka raha tena malahelo ianao dia ataovy izay ahitana ny zanako farak'izay haingany. Eny re madamo lalao a. Manome toky anareo aho fa tena anao izay azoko atao. Saika efa fantatra daholo ny zavatra rehetra ka fanontaniana hafa mihitsy angamba ny ilaiko valiny aminao. Voalohany amin'izany dia ny hoe mety nisy fotoanany famalianao taman'olona ve? Tsy haiko na hoe havana, namana, eny na olona tsy fantatra aza. Raha tamin'ny fotoana ny asako aloha inspektera dia tsy fiarana fa saika isan'andro ny fifamaliana tamin'ireo olona mpitondra marary a. Fa hatramin'izay taona maro toy ny asako izay intsony dia tsoriko aminao fa tena efa ela be azy tsy mba nifanerasera firy tamin'ny olona izany. Eny fa na dia niavako azy izany hoe taoriana kely niterahako ny naliary e. Ny tena ihany no niboaka ny trano. Izao moa naliary efa mianatra ka manatitra sy makaza ny fanampiny fa tsy misy ankoatran'izay. Noho izany dia tsotra no valiko anao fa tena tsy nisy olona nifanditra tamiko izany mihitsy hatratraika. Azoko fantarina ve ny antony tsy nivoahanao firy ny trano intsony? Izany hoe taorian'ny niterahanao ny zanako? Ay tokoa moa inspektera. Tamin'ireny fotoana mbola niasako teny amin'ny hopitaly ireny hainao tsara fa amin'ny maha infirmiera dia be ny zavatra tanina. Ny ray andro izay nisy zavatra namaky amako ka voatery niazakazaka satria maty ny asansera. Hitanao ihany moa fa totohatra be tsy hita fiafarana no tsy maintsy nandehanana ka noho ny harerahana angamba dia tafitohana. Hany ka nenjera ary tsy tafa-janana raha tsy tany amin'ny farany ambany. Vokatra ny fianjaran'izany dia mitondra takatra satria voadona mafy ny azon-damosiko ka tsy mahavita mijoro ela intsony ahy. Eo amin'ny ora iray na roa eo ihany sisa farafahabetsany. Mampalahelo izany nanjohanao izany. Tamin'ny fotoana tsy nahateo anahy moa ny nitrangan'izany ka izay angamba ny antony tsy nahalalako an'izany. Mazava ny amin'ny fahiditra amin'ny fanontaniana manaraka indray ary sika raha toka sitrako moa izany. Eny re inspektera. Apetrony foana ny fanontanianao fa vonina maly an'izay fantatro rehetra. Ena mitohana tanteraka izany fifamoivoizana izany marina mafy. Jereo raha mihetsika mihitsy. Efa ora ray latsaka izay. Soa ihany fa efa lala mody ty fa raha izany no vo andeha hiasa dia tena efa monjy firavana angamba. Ka inona fa izy aleo aloha hamaky gazety raha izany ko. Fizy ianao rangaty a. Inona nataonao miditra ato anaty fiarako ato? Fa matinina ve ianao ty e, ha? Mandehana ianao mivoaka sao dia ahita amiko a. Efa miteny anao aho izay a. Ohatray. Ataovy io nge ahitantsika azy e. Toa elahy midikidim-pona ato anaty fiarako ato indray no mandrao anaka. Sa mitadinina mihitsy elahy ty. Moramora ihany ho hainao dokotera Ranjato a. Fa taiza koa no nahalalany momba ahy e, ha? Sa mifankafantaritsika? Tsoroka aloha fa za tsy mahalala olona ohatran'lahy zao. Isoro mihitsy aloha iny capucine ijereko tsara ny endrika elahy. Tsy ilana resa be izay nahalalako ny momba anao any e. Tsy misy capuche miala izany koa eo Andriamatoa. Fa iza mihitsy elahy ty e, ha? Rehefa tsy voaka moramora pahindreny elahy dia tsy maintsy entiko amin'ny lombotolo ty a. Fa manaja teny e. Hitanao ty, metsy mahery eo nge ianao e. Ohatray. Ary akatony moramora io varavaran'io a. Dia aza mieritreritra ny anao fihetsika hafahafa fa tsy salasala mihitsy a. Fa to basy. Ie, basy ty. Aza vonoina ary fa alaivo zy tianao alaina ato e. Dia mandehana any fa aza tao an'izao a. Ary toa malaky mibara rehetra zato izy e. Ka rehetra po. Aza matao raha fa tsy aminoko anao akory ty e. Tenako ihany no voniko amin'ity raha toa ka manao vinany eo ianao. Amin'izay tsy ho hitanao mandrakizay ny zanakao. Ah, ahoana tsara? Any e. Zanako. Zany hoe elany ny olo-jovanina nankakery ny anjanako. Voalazanao. Ela be zany f'izao e. Raha manaiky fifanarahana ianao dia ho hitanao ary hiverina aminao tsy ho ela ny zanakao. Ka ahoana? Tsy manao fifanarahana amin'ny olon-dratsy arangaty a. Ay. Anao fikarohana aza saika ataoko. Maika nisy an'lana nantom-potsony tahaka an'izao.
Polisy no maka an'lahy eto afaka fotoana vitsymonja. Aza raha honanao amin'izany ho afa tsy misy atahorako an'izay polisy velively akory. Ay, Tsy hoe dia hitantsika eo ny toyany e. Nandraisanao an'io finday io ny ela dia ho very miaraka amiko mandrakizay ny zanakao. Abokako amin'ity basy ity ny lohako. Hevitra mantsy ianao fa tsy hosahako izany. fa ahoana nefa no inoko fa any amin'lahy io zanako ka, ha? De fifanarahana inona koa no tadiavin'ny lahy toko? Efa napoziko mihitsy izany. Izay no nitondrako an'ity carnet de correspondance ity. Ka ny zanakao iny satsy azy. Tsy mahateny intsony ianao a. Raha ty fotsiny aloha de tsy ampy inoko hoe any amin'ny lahy marina ny zanako e. Ohatra hoe Iza ny mahalala raha sinavana tsipitsipon'ireo olon-dratsy teny amin'ny lalana fotsiny ka entin'ny lahy isan-dohana aty mba aza olona vola. Nandeha tamin'ny vaovao mantsy ny fahaverezan'ny zanako ka... Io mihitsy izany no asehoko vao ino ianao a. Fa inona ty? Ino jereo e? Rojo? Tena naly aty. Fa aiza ny nasianareo ny zanako ary inona no anton'izao e? Mbola tsy androany aloha ny ahalalànao ny antony e. Vaovao fotsiny mba ho samy velona iny tsika. Ka zao ary ilay fanarahana e. Fa inona nefa ny zavatra tadiavinareo e? Eo indrindritsika izao ka eny tsara ho afa aza maika. Ka lazao e? Zavatra tsy dia sarotra ngefa tsotra fotsiny no ilaiko ataonao e. Inona re zany tompoko? Ao amin'ny hopitaly ao. Efitrano 520. Misy rangahy tsabonao. Rakoto Manalina Pascal ny anarany. Niditra tao efa tapa-bolana eo angamba izay. Pascal? Fantaro tsara io olona lazainao io satria mandalo eo ambany masoko daholo ny dosie an'ireo marary rehetra miditra ao amin'ny hopitaly. Efa haiko hoe ianao no misolo toerana ny lehiben'ny hopitaly amin'izao tsy maha eo azy izao ary vao maika mahatsara zavatra koa. Ilaiko farananao ny tantaran'io rangahy io. Izany hoe ataovy izay aminonao azy raha tonga dia tsorina mazava e. Ahoana tsara hoe ry Efa hoe izany lazaiko anao izany ko. Za ange tsy mpamon'olona rangahy ty e. Sady tsy vitako izany. Mpitsabo no asako. Vitanao izany dokotera matoa mampanao anao an'izany ah. Mety ho avin'ny zanakao fotsiny atao an-tsaina dia mandeha ho azy io e. Ilaiko vitanao anatin'ny 3 andro izay fara-fahatarany. Dily izay dia hita eo indray ny toyany. De ahoana nefa ny fomba aminoko an'io olona io ka, ha? De hita eo ahoana koa ny toyany fa nga mbola misy hafa hovonoina ihany koa ka. Tsy ahoako aloha izay fomba aminonao azy ihany e. Izy maty fotsiny no ilaiko. Fitao io fa raha efanao izay dia hitantsika miandalana eo ihany ny tokony hanampiana azy. Izay fa lasa Ohatra. ary aza mieritreritra ny antsy vontsy fa efa hainao mety ho toyany ah. Azonao ampandrenesina daholo ny mpitandro filaminana izay misy rehetra rehefa lasa. Fa tsotra fotsiny ihany apetrako dia ny hoe raha misy fahatratrarana nefa mbola tsy vita ny zavatra kinasako. Efa honono ny saina fa dia veloma miaraka amin'izay koa na lia kely. De ahoana zany ny fomba ifandraisantsika Tsy ka? aferanao izany e. Tena tsy nahavita ninonina akory ve zany nanolona n'iny olona iny? Efa teto anatrehako zao ny olona tsy vanina nankakeriny anjanako nefa de mijereko fotsiny. Tena mila miaonaingana amin'ny inspektera mihitsy aho zao teny zao. Aleo antsonareo izy fa tena ilana vahaolana maika sotranga misy zao e. Maninona nefa raha andeha arahako any mihitsy e. Tena tsisy hevitra tsony nefa. Izy aza efa tsy hita izay nalehaniko. Monsieur Inona? mba terony amin'ny papa sy mama amin'ny amin'izay afa malahelo be andry zareo. Efela be nge izany tazomy monsieur tato e. Mama koa izao tena malahelo be anahy mihitsy any dia mitomany foana. Sady tsy tiako ny trano monsieur fa maizimaizina ny terika eny ka mifandriana koa hafahafa be. Tsy tiako ka. Sady tsy misy varavarana dia tsy hita mihitsy ny alina na ny atoandro. Mampalahelo any resaingy. Tsy vitiny ihany ianao an'izao. Tsy azoko lazaina ny antony satria tsy ho takatry ny ry mihitsy e. Ateriko andry rehefa vita ny asa mpanaoviko ny papa sy mama andry. Ne monsieur izany foana nefa hatramin'izao ny olona mbola tsy aterina akory. Raha ny zanako monsieur koa izany misy maka ohatran'izao dia ahoana ozy monsieur? Dia ataoko malala ny anarako izay manao an'izany anjanako. Dia atao ny papa malala ny anarany koa izany ianao izao ratratrana. Efa haiko ny anaran'ny tatanao ka. Monsieur koa aza miteniteny foana e. Vonoiny ange ny dikan'izany e. Sa manao an'izany aky izy ah.
Satria raha maty aho dia tsy ho hitantsony ry, sady indringa tsy mijaly atoko inona ny mamaka ody ihany e. Tena mijaly atoko, tsy mijaly ahoana. Tsy te hijanona tsony aho, monsieur. Atero a. Fa tsy efa niteny tamindry teo fa miandry kely aloha. Sa inona mihitsy ny tadiavindry ity? Matahotra fa azavazavaza be tompoko. Ka ndry tsy nasarotra tambatambazana ka. Rehefa matahotra indry dia asa verina amiko tsony izany aterotero lavo izany. Mila misakafo koa na zany aza fa sao dia marary eo ka vao maika ela be vao mahazo mody a. Rehefa tonga ny fotoana tafody foana ndry ary papa sy maman mihitsy no hitsenandry aty. Mazava izay. Eny tompoko. Fa mba ataovy zavatra fa ry monsieur sakafo omenao anahy fa zangy tsy tia mangazo e. Aiza ve ry monsieur ko izany foana nentinao amin'ity vilia kely ity. Sady amin'izay koa tsy misy sotro dia raisina amin'ny tanana ve ranga. Mihinana raha atao monsieur zavatra fa ny eo. Indrindra fa noy. Tena tiako sady alaniko be mihitsy. Rekako. Aiza nefa ny ahitako vola hivitanana an'izany. Izany nefa tsy dia hitako volany amin'ny garanjato. Tsy dia izany loatra mantsy ny zavatra kinendriko amin'ity fakana-keriny an'ity zazy ity. Tsy maintsy miditra amin'izany ihany nefa satria raha izao no mitoy dia mety ho fatin'ny hanohanana ato io zazy io. Mety mbola haritraritra mantsy ny fotoana hitazonako azy ato. Tsy maintsy voatery manao an'izay anefa fa raha tsy izany maty momoka fotsiny ny ezakatr'izay. Izao ary nalia. Ahoana tompoko? Ho ano aloha ireo fa raha pitso aho mividy noy be dia be ho andry a. Izao mantsy efa tsy misy mpivarotra tsony. Aleo aho izany tonga dia hiandra rapitso ramose. Tsy maintsy taperindry aloha ireo fa raha tsy izany aho tsy vidindray. Taperiko io fa ramose o. Ahoana ki? Ividiany saribakoly kosa fa tsy misy lalaovina mihitsy nge. Endre a. Izay tiandry rehetra mihitsy dia vidintsika daholo rapitso. Tapero aingana ary no mangasondry fa maika torona. Tena tsy sanylaza ninninina tamin'ny inspektera indray marina. Eny fa na dia lalao vadiko aza tsy nilazako ny zavanseho. Tsy maninona izany. So mantsy miteraka zavatra hafa eo indray ny filazako an'izany amin'ny zareo fa aleo tazony itsy ambaratelo rery. Sady tsy avelan'ny zareo anao an'izany mihitsy raha ampahafantariko azy aingana ny zavatra tokony ho ataoko. Aleo vitaiko mangingina samy rery. Aina mantsy ny eo ambadiko izao fa tsy mba zavatra hafa akory. Androany koa ty fepotona farany nomeny tsy mivaditra ovan'iny anaperako nen'le olona tsy manatsiny aho. Izy aza olona mba niangarany vitana tsy maty tao anatin'ny aitrano be mahatsiraviny. Fa raha tsy tonga aingana koa ny mpamonjy voina tamin'iny dia efa maty kila tanteraka tao io rangahy io. Fa ny tena anisan'ny mahonena dia reto vady aman-janany tsy nisy avitra daholo fa dia lasa lavenina tao avokoa. Mafy izany aloha e. Soa aloha izy fa olona manan-katao fa ratsy izany dia tsy voajabo ara-dalàna toy izao. Aiza ve ka ambenana polisy mihitsy hatramin'ny efitranony. Eo tokoa izao no hanahirana amin'ity raharaha tiako. Ahoana ny fomba hialana amin'ilay polisy mpiambinao? Zaho anefa ny tena fanararotana amin'ny asolaham-piara-miasa reto mbola farida mitsiry-baolina ao ambadika aho. Aleo aloha andeha hiakatra dia hita eo izay atao e. Ohatry ary toa tsy eo amin'ny varavarana angely mpiambiny. Lasa izary. Savy niditra natory ao anatiny ao. Rehefa alotro izao mantsy ny toa makamaka ao ambony sezaoko. Oay, io mivoaka zikary eo an-davarangana io kay. Ka inona moa fa tsy aleo tonga dia ararotina amin'izao e. Voana moramora aloha ny varavarana. Ary aleo tsy akatona fa atao mitany ilanila ohatr'izao fotsiny fa so mivoaka tampoka io ka tsy misy itsoahana dia aleo mailo. Inona amin'izay izany no atao? Hitako ny hevitra.
Tsy hoako ty prise mandefa ny milina mpamatsy-rivotra azy ty. Zay, miandry kely eo amin'ny 2 minitra io de vitany aminao André Mato Pascal. Aza raha nalahelo aho raha manao an'izao zavatra zao fa ny enjanako koa no avotako. Tena tsy maintsy aneno anefa zao ty fitaovana ray ty vao manomboka vitika ty. Za koa ny adalain'ity eto fa tsoahako any fotsiny ny lohan'ny prise. Tso ihany fa tavala fa raha tara kely ray segondra monja ny sotomako azy teo de efa naneny be tsy nifandrenesana tato. Tena vity ty marina. Tapitra sady neny nefa mbola tsy dila akory ny 2 minitra. Kely aina koa angery Pascal zany e. Mandriam-piadanana le Jelary Pascal. De misaotra ary aza matahotra fa tsy andatsakaina fotsiny lafa mba sorom-panavotana ny zanako. Sady raha sitrany eo koa nge lahy de hitondra takaitra no anahirana ny velona fotsiny. Marina fa tsy tompon'ny aina fa de miala tsiny be dia be. Aza raha nalahelo. Averiko ny toerana aloha ty prise ray mamahana milina mamokatra rivotra ty mba tsy sin'ny aya. Ity ray ty ndray avelako ihany fa raha tsy zany de aneny io raha averina tsatoka. Mody ajanoko eto amin'ny tany eto aloha ty. De somary isaka moramora ohatr'izao ty azo fiantonan'ny reto ty ka vatany vao mamoa varavara nga polisy de tsy maintsy latsaka io ka ohatran'ny hoe voatonan'le azo ny nampialan'ny prise io. Lamina iny fa aleo ny lalana mivoaka ato am'izay nasiana olona. Mampamangina reo rolahy zay fanjevonao amin'ny fianakaviana Mateo Rapoly ah. Ara-dalàna be zany. Aiza ve ka tsy nahita toro mihitsy alina tontolo fa de nivandravandra fotsiny ny eritreritra n'izay mety mahazo anjanako any lavitra any. Hatreto aloha de mbola tsy nisy ako ny zavatra nitrangalina. Mety anahoana reny toy eny. Tsy de misy raraiko an'izany fa ny azo ny fantatro de ny olana mahazo anay. Zay mahazo ny hafa any. Azy ny azy. Lalao ah! Lalao oh! Tonga nge ahy. Ay ve anao ato ihany de tsy miteny. Fa inona koa ty mahazo anao e? Otry. Ary tomtomany. Fa misy inona Ramatoa? Fa misy inona ho ara Ramatoa ty ah? Lazao amiko aingana ny zavatra nataonao alina. Lanitro. Feno ty lazainy ty Ramatoa ty. Fa zavatra hoana fa tsy azoko e. Motsy avy ny azy za io. Garda nge alina e. Io. Jere io rona tsara anaty clé USB io de azonao ny tiako eviana. Fa inona no ato e? Io e, jereo. Fa mila fanazavana tena mafonja mihitsy amin'io ranjato ah. Inona reny ndraikitin'ity zavatra ty? Aleo jerena de hita eo. Za ihany ty dokteranjato ah. Mahafinaritra ny fiara-miasa aminao ka. Ianao azo anakinana andraikitra tsarako. Vita iny nydingana voalohany. Reko tamina namana ray eo amin'ny hopitaly fa totosanao ny afera Pascal. Tsy de ho lava resaka fa zao ndray ny vaovao e. Mila vola 50 tapitrisa ariary ah. Ohatray. Fa inona ty lazainy ty ry lalao ah? Tsy mila fotoana ela fa androany dia ny androany ihany dia ilaiko vory reo. Raha sanatria ka tsy tonga anao araka ny fotoana omeko anao rehefa avy eo ny vola dia efainao ihany ngamba ny toyany ah. Fa alohan'izay aloha ito misy horonan-tsary fohy misy afatra avy tamin'ny zanakareo. Coucou papa sy maman. Salama tsara fa malahelo anareo. Raha tianareo no tiako aingana dia ataovy tsara ny asa-panaoviny monsieur io anareo. Zany ah, bisous nareo. Zanako marina. Dody tsara ngamba izay ny afatra e. Raha tianareo no toy izany tsikitsiky sy angolangolan-janakareo tahaka ireny. Ary raha tena ao aminareo tokoa izany fitiavan-janaka izany dia tatereo fotsiny izay asaiko atao fa hifamerina tsy ho ela nareo e. Farany dia ny mahakasika ny toerana naterana an'ilay vola.
tsy lavitra fa eo amin'ny kanja fanaovam-bola eo akaikinareo ihany. Anio amin'ny 5 ora tsy diso. Rehefa tonga ao nareo ka mijery mitodika miatsinanana dia ahita fitoeram-pako vita amin'ny tapany tapahana miloko mangamanga. Misarona izy io ka ao no natsifohan'izay manatitra azy ny kitapo misy ny vola. Izao nefa ny tadio raha ohatra ka vola tsy ampy na sandoka na rovitra gazety no mameno azy, dia efa manapoiza fa tsy aheno vaovao mahakasikasy ny zanakareo mandrakizay tsony nareo. Mazava aminareo tsara angamba izay. Averiko ihany ho fa azonareo ampandrenesina ny mpitandro filaminana fa tsy mampaninona. Efa fikalan'ny daty mantsy le hoe tandremo mampilaza ny pôlisy. Zay va rehefa avy eo dia mbola mamerina ihany aho hoe tandremo tsisy ilatsaka ny zavatra voalazako rehetra teo Andray, miandro ny fanazavana avy aminao amin'izay Ranjato Ranjato, marenina ary ve anao ty samy nitsy mianotsotra izao fotsiny? Azako dabainao aloha fa avelao akasaina ka. Fa iza nefa ny namenao an'iny Iza ny name anao an'ity clé USB misy sary vidéo ty? Tsy haiko fa nisy olona nampaneno sonnerie zay tamin'ny maraina. Rehefa namovaravara nefa dia tsy nahita nizaniza fa lopo tsy nisy anaran'ny mpandefa sy ny andefasana ny hitako mipetraka tao ambaravarana tao. Rehefa nisokafako dia io clé USB io no tao anatiny. Fa akasaina ahoana moa ty ianao ty ka? Fanazavana mikasika ny zavatra ny raha ny enso nahita tao anatiny io ny nandrasako fanazavana aminao fa tsy hitako hoe mbola eritreritra ahoana Za kosa mitetitetika ny andaingamiko. Tsy tsy zazakely akory ka naiky fahanana laingety. Sasa dia manampitrotraka ny zavatra efa mahazo riry lalao Mariny, angalao zubapay mihitsy aloha fa tsy azoko mihitsy zany haiko zany ka aingany ianao. Ka io Zao ary ka hainao tsara. Zay nitantaraiko anao daholo zay ary le izy ka raha ianao no teo amin'ny toerako dia inona no ataonao ary ka Ka inona moa ny ataoko fa dia tahaka nefa nataonao ihany. Saingy tokony mba nampahafantarinao kosa aloha za sy inspekteur. Fa ianao ve fa mitapy sa ahoany Mitapy ahoana ka? Ka zany ka tianao angany hahafatesany zanatsika. Fantatrao mantsy fa raha inspekteur dia tsy hanaingy velively mihitsy raha misy an'izany zavatra zany. Ny antony tsy nilazako taminao indray dia natahotra so tsy natambavy ianao ka andamoka nitetika efa ny volavolaiko. Dia inona zany ny ataonao ka? Kinona moa fa tsy maintsy ilazana ihany inspekteur Jimmy eo amin'ny fotoanany mena io mantsy no azo antoka ny andratraran'ity olona tsy fatapeviana manao takalona ena ny zanatsika ity. Ianao ty mihitsy nefa mitapy raha izany ka? Fa za ahoana no mitapy ka Ka ianao tsy maintsy miteny ny marina aminiko. Na tsy teniko aza nefa ianao ne tsy maintsy fantatra inspekteur amin'ny alalan'io vidéo io fa namono olona ianao ka ho raisy-potsiny Fa za nga ampiseho anazy an'io Fa heverinao fa vendrana ve inspekteur Tsy maintsy hoe ametraka fanontaniana amin'ny fomba nahafahan'io mpakakeriny io nandeha fafatra tamintsika izy. Dia inona no forononao azy ka? Raha ilaza ianao fa avy tamina taratasy na hoe antso dia tsy maintsy mila proof foana izy ahafahany manadiady. Namononao an'izany Pascal izany koa anie tsy maintsy ho hitany ao amin'ny vidéo io ka ho raisy-potsiny io ianao mba misaina aloha rangahy vao manao zavatra. Inao koa zany tsy hoe tsy ampiseho anazy an'ity nefa amboarina aloha le vidéo fafako le tapany voalohany fa tonga dia le tapany misy fitakiana voliny ihany no aseho aminy. Tsy hanana iah mihitsy izy amin'izay mantsy. Milamina aloha ny amin'iny ka ahoana indray mahakasika an'ireo vola pezatakin'ireo mpakakeriny. Aiza Ranjato no ahitana an'izany Tsy ianao fa raha nitahirintsika mivady hatramin'izay any amin'ny banky dia tena ampy tsara amin'izay nitakiny. Dia sahanao tokoa ve ny andefa vola be hanitra Ranjato So dia tokony atao vola sandoka ary ny apahany. Ny raha mataotiako ohatra ny tsy azoko. Ny vola indray no mampalahelo azy fa tsy dia rototra amin'izay zanany akory izy. Aleo antsoina aloha inspekteur dia hita eo ihany izay tokony atao Fa alohan'izany aleo amboarina aloha le vidéo ary maka ny volany amin'ny banky aorianan'izay. Tena efa tsy androko ery ny fotoana azoko ny zanako Ranjato Mba marina moa Aza manahy ianao fa afaka fotoana vitsy dia tsy maintsy eto am-pelantanantsika na le akely. Dimora latsaka kely izao fo mana amin'izay ary nareo dokotera Ranjato metraka nyreto vola eny amin'ny toerana voatondra siana azy. Dia ahoana zany reto vola be reto inspekteur?
tena hoe alefa totakalo any ihany ve sa so dia tokony soloana taratasy ny ampahany? Eny tokoa andre matao inspekteur, so dia ho votsotro eo mantsy sitra ny atahoranay fa tsy dia le resa-bola loatra e. Vola ny azo tadiavina foana. Aza mananareo fa efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra e. Andana fotsiny aloha ataovy amin'ny toerany ireny vola ireny fa sao dia dilety any ny ora. Rasory fa atao ho vetivety. Ka efa eo amin'ny toerany ihany ireo vola ireo. Ahoana amin'izay natao inspektera? Dia mihevitra ve ianao fa tsy misy mahitsika amin'izao ka? Azo antoka tsara loatra eto fa mbola tsy miodiody ihany ireo olon-dratsy e. Satria fantany foanareo fa vao nyteneninareo a dia avy hatrany tena dia fa ekipa fitsifitsina anara-maso ny tetỳ manodidina. Ny tsy fantatrareo dia ireo olona maromaro tazanareo mody mamafa lalana, manamboatra fiara, eny fa na io lehilahy mody matory amin'ny tany io aza dia polisy avokoa. Ny manodidina eny rehetra moa dia efa tsy lazaina tsony satria efa nisy maromaro nalefa indray tao aorian'ireo fitsifitsina sy nananao savalalana ireo. Lehilahy izy raha mbola ho afaka amin'izao velam-pandrika efa matipaika izao raha mianan-kendra mijabaka io. Tsika izany tsy manao ninona aloha fa dia manara-maso aty alavitra ety fotsiny. Dia ahoana nefa nafantarantsika hoe iny le tena izy na tsia? Ny tiako lazaina dia ny hoe raha manira-k'olona hafa fa tsy izy tena ny akan'ireo vola ireo. Ay ve, tsy misy olana ny amin'izany fa sy olona tonga maka an'ilay valizy eo, arahana izay toerana lehany mba halalana izay toerana misy azy ireo. Tsy tonga dia samborina mantsy fa mety ho zava-doza ny hitranga amin'izany. Za nefa mino andriamatoa inspektera fa efa eto ihany ry zareo fa tsika ny tsy maharaka. Tsy maninona izany na efa eto azy izy e. Ny azoko antoka fotsiny aloha dia ny hoe raha haka le vola ry zareo a dia tsy maintsy mandalo eto ambany masontsika eto. Fa aiza ihany nefa e? Efa mahery 30 minitra izao ny amin'ny 5 ora ariva. Andrasa rehefa inona ary ty e? Izay mihitsy no efa saika tsy nitondrananao taty. Ka mampangitakitaka be ihaniko. Vola be indriny atao soronandra angaty e. Ary aza loazanareo mivaly ny famaly eo ka samy mivonona amin'izay zavatra mety hitranga eto. Fa misy inona inspektera ny tomamahana basy ianao a? Nahazo afatra avy amin'ny zalahy fa misy lehilahy tamin'ny mitondra borety avy any Tsinanana any ka izao dia mba izy ihany izany. Fa aiza izany no tao tsy tazantsika kosa? Mbola lavidavitra ka fa raha ny fijerindry zareo azy dia tena andeha ho aty mihitsy olona io. Hitanareo iny? Eny. Eny tokoa. Sady mahamahana be nge izy izany inspektera e. Raha zao fijeriko an'ity laty izao aloha dia pozipoziny tsy mba le pakakiriny mihitsy. Sa olon-drahana ve? Tsy haiko. Tamin'ilay indray mandeha iny mantsy dia somary tazako tamin'ny rétroviseur ihany ny pikapikan'ilay olona niditra tao anaty fiarako. Raha vao niodina kely koa moa dia tsy hitako intsony ny nalehany raha zaly saika hisambotra azy. Fa inona nefa izany no antony hamananao any basy iny inspektera? Moa ve raha tena raikitra tokoa no sakoroka matinareo iny olona iny dia ahoana ny amin'ny zanakay tsy hitaka? Rehefa amin'ny tranga tahaka izao dia tsy maintsy mivonona foana. Eny fa na dia efa manana tetika matipaika aza satria tsy haina koa izay efa planina andry zalahy. Ny ainay aloha ny ambony izay vao ny an'ny hafa satria ataonay ahoana moa ny hiaro ny hafa raha toka ho faty izay. Raha tena mitranga tokoa ny tsy ampoziny eto dia matokisonareo fa tsy maintsy misy foana ny lalana entina manohy ny fikarohana. Tsy fantatrao mihitsy mantsy inspektera fa olona tsy matahotra no faty izany ingeny fa avalintsika. Zaho koa tsy samy laza amin'ny inspektera mihitsy hoe efa nahita ny olona io. Tsy hoe nahita moa izany fa efa niresaka mivantana taminy. Iny le olona fa manokatra n'le fitoeram-pako ry inspektera. Tena tsy salasalalina tsony kosa izao fa tena izy io e. Mandrasa kely aloha e. Aleo jerena tsara izay ataony. Nanary an'iny fako tao anaty borety iny fotsiny izy fa tsisy nininona nalainy tao. Iny izy izao fa lasa. Hitanareo tsara angamba fa tsy mitondra afa-tsy le borety teo ihany izy a. Ary sao dia tratra maso be tsy mahita ary sika inspektera. Tsy possible izany madame lalao a. Olona firy eo ve dia samy hojembo daholo. Aleo aloha andeha hanantona zalahy ery hijery akaikin'ny zava-misy e. Toy io samboriny zalahy koa mantsy le lehilahy teo. Ka efa hoe tsisy kosamborina hoanandray ariko. Aleo aloha zaho iny dia orio ny vaovao. Fa nareo mivady aloha miandry ato anaty fiara ato ihany.
Tena misambara be mihitsy ny anatiko any Ranjato a. Inona re ny zava-mitranga ao e? Enjany tia mahazo antsika ty ramatoa ty a. Ohatry ny te hanome ny tena giany am'izao hoe na ninona moa tsy zaharerina natitra ny ty voly ty tatika. Namon'olona azy efa nataoko. Maika fa zay ametraka niny tao anaty tambabako tao fotsiny. Aza miteniteny foana indray ianao Ranjato a. Raha mba reny inspekteur eo zany dia mba ahoana? Sady tia izy fa tapy fa mangina amin'izay ty vavanao ka. Ka ahoana ny tany indray atao inspekteur a? Eno a, inona ny vaovao azonao ambara? Tena efa maty anina ny anareo e. Tratra ny samy variana teto daholo tsika rehetra. Ka tsy efa niteny taminao ve ahy teo hoe mety manao fanafody iny olona iny? Tsy misy idirany samy mihitsy ilay izy madamy lalao a. Sady le lehilahy teo koa ange efa voasambotra e. Tsy nahitana ninina tany. Fa ny antony nakodikody azy teo dia ahoana inspekteur a? Inao koa moa zany tsy averanao an'izany nasesika aoko. Ka efa dodina ange ahy e. Toy izy ny fitantaranao fa mihaino izay inspekteur a? Ny antony nakodikody azy teo a dia izao. Fako tsy azo ariana amina toerana tohitony ny saika ho ataony tao. Rony fanafody lany daty rony. Sy raingo miampifantsina famindrana rasany sisa. Nisy isan-karazany izy tao. Fa raha ny fijeriko azy dia toa ohatry ny navosotrareo indray ange izy teo e. Ie, rehefa nadiadiana teo izy dia nilaza ny toerana niasany sy ny olona naniraka azy anarandreny fako reny. Raha hafa indray mantsy ny mahakasika an'iny fa tsy misy ifandraisany amin'izao. Nefa nahazoana fanampim-baovao ihany aloha e. Tsy izany mantsy fa efa zatra-panao an'izany ty tovolahy ty ka efa endrasan'ny olona ety manodidina. Teto amin'ity fitoeram-pako vaovao ity izy ny saika anara azy ka nanjo izao ny fanehitra tamintsika izao. Dia aiza ho aiza amin'izany le fanampim-baovao inspekteur fa tena tsy azoko mihitsy a. Mazava be izany madamy lalao a. Midika avy hatrany izany fa vao napetraka teo ty fitoeram-pako io. Hatr'izay tsy mbola nisy an'io. Ninina tao mihitsy io mba ahafahandreo jolahy fampitraika efa nivarotra antsika amin'ny zavatra tsy misy dikany. Tena treta aloha dia tsisy azoko mihitsy ny fanazavanao indray matoa inspekteur. Fanina tanteraka. Eno a Ranjato. Nazako ho aza teny ivelan'ny farim-pifandraisana tanteraka. Sao e. Rehefa nijerena tao anatin'io bakanjordir io dia tsy tao intsony ilay valizy nisy ny vola. Ahoana tsara hoe inspekteur a? Tsy tao intsony ahoana ny valizy nisy ny vola e. Maty a vola be ako. Zany koa ve dia azo inony? Meteza aloha nareo eno ahy e. Nazako aza ange tena saika tsy nindra tsy nanadiady tsara. Hoe ataminareo teo hoe tapapako vao natao teo io. Nametrahana an'ilay vola tao anatiny no ela dia izay. Nanjavina tsy hita tao ny valizy. Ratsorina dia izao e. Misy lavaka izay eo ambanin'io fitoeram-pako io. Lavaka izay mifandray amin'ny fivoahan-drano maloto maromaro eto amin'ny manodidina. Nampiasa fihetsehana koa ilay jolahy ka nasiany lavaka ihany koa ny vodin'io dabapako io ary mody nasiany fakifaky kely mba tsy ahitana an'ilay izy. Vatany vao napetraka dokotera tao ilay vola avy hatrany dia nisontoniny avy tao ambany. Ary rehefa azo izany dia lasa izy nandeha. Tsika fotsiny izany ny andro vasoka teto. Sady raha tsy nisy an'ilay mpanary fako teo iny izany dia niandry teto foana tsika na dia efa nitsasaka aza ny alina. Tena tsy nahenjana anareo izany inday mitoraka iny raha izany. Dia inona indray re izany no atao manoloana an'izao fandresen'ny olon-dratsy izao indray matoa inspekteur. Dre kaky andreneniko. Ka inona tsony ary izany ny aminay raha izany ny fandeha ny inspekteur. Anondra neto indray le raha matoa sampony ty marina. Fa tsy mety mihitsy ve mivavanao ty raha matoa ty raha tsy mitsaotsaona. Fa mitsaotsaona ahoana koa ary za Ranjato. Ianao koa ty dia ohatry ndreniny indray ka. Rehefa lasa ny ange ny vola izay nitadiaviny tamintsika dia ahoana indray izany ny ahitana ny naly ahy. Aza manary toko izany mihitsy ao nareo mivady raha mbola izany ho mitantana nyity raharaha ty. Ka inona ary izao ilay hoe ataonareo ka? Nisy an'ilay horonan-tsary nomenareo anko maraina iny. Tsy maintsy indray izany izao no entina manainga amin'ny fanadihadiana manaraka. Ny azoko lazaina anareo dia izao. Aleo nareo moto fa miahariva ny andro. Dray, tena diso fanantenana tanteraka marina. Efa mba nanofina hitanjanako aky nanso nareo ny anterana azy ity vao fitaka tamin'ny kely foana. Ary sao dia mbola tsy ampitraika kory ary nareo reto inspekteur. Io indray ianao ry lalao fa hanondrana. Tsy mba mahay manindry fo mihitsy ianao fa izay tandrify ny vavanao dia lazaina daholo. Hitako. Tena aza tsy indrindra re inspekteur fa sendran'ny olona tsy. Tsy misy tsindre izany fa raha malala izao zavatra mianjady aminareo mivady izao a. Indrindra moa fa amin'ny mareny azy izay nitondra volovolana kibo. Mafy ange izao entin'izao dokotera Ranjato e. Enti-mody mihitsy aloha izy dia rapitsy ianao ilaiko tonga any amin'ny biraoko. Marina tokoa izany e. Fa za nge mety tsy ho afaka ho any indray matoa inspekteur satria tena be asa be raha amin'io rapitso io e. Ny olona manana rendez-vous amiko fotsiny nefa firy rapitso maraina.
mangony fotsiny ny any amin'ny hôpitaly. Tsy maninona fa izay mampalalaka anao hoe aza atao dilan'ity herinandro ity fotsiny. Izay aloha izany fa dia omendalana nareo hoe misy polisy anankiroa ihany asiako manatitra anareo any an-trano mba ampilamin-tsainanay hoe tonga soamantsara nareo. Dia misaotra indrindra re, mankasitraka ihany koa. Ve za ty ka mahavita zavatra tsy takatry ny saina tahaka ireny. Niesina daholo ny polisy rehetra nanaovako azy. Very zaraha reny koa mba mora midy ohatran'ireny. Aza behivavy eo ilay selara tovy fa mba navarotra mpitsanganana dia efa mirehireh fatratra ery. Atao fa mbola ho sendra ny mahay azy elahy dia hitomany tena rery amin'izay. Aleoloha saina tsara reto volo reto fa tsy ampy tsara ka. Ny atsasany loha izany tonga dia mba omeko an'ireo fianakaviako sahirana mba hivotandry zareo amin'ny fiainana fa tena efa latsaka katerena tanteraka izy mianakavo. Ny ampahany amin'ity indray ataoko karaman'ny dokotera Bruno ary ny ambo mba ampiasaiko mandrapavita ny zavatra kinasako. Mino fa ampy tsara reto e. Sady izy ity koa efa tsy haritra ela intsony ka inoko fa ampy tsara reto. Ary ilay ody amin'izay dia raha tsy manatitra an'ireto volan'olona reto fa efa alina loatra koa izao ka. Aloha tonga dia hivatsy-paty masaka avy aty fa tena tsy havita andro intsony ka. Izany koa mantsy hono mba tena tianina lia kely sady nidiva ny varotra mafy ery. Eto angamba ny vidy e. Mba anaovy misaonge madama azafady e. Ataovy efatra. Hoentina ilay izy fa tsy ho an'ny eto ka. Ty ary ny volanao. Tonga dia tazono ho anao any ny famerim-bola fa tsy maninona e. Tsy maninona ho ahy. Tsy misy isaorana re e. Nalia. Mampalahelo andry iny efa tsy maintsy nataoko izao mba hamaizana an'ireo mpanao ny tsirarina sy tsy mitsinjo ny madinika. Manao tsindrio falavo. Mino fa tsy hanome tsiny andry rehefa arisaina ary hafantatra ny tena tantara marina. Eo ihany koa ny antony anaovako an'izao rehefa any aoriana any ka raha izay tsy etsony aho. Tonga ihany aty marina. Ary aloha jerena ihany ny manodidina fa sao dia nisy nanarakako. Tsy nisy ka. Efa torovana mihitsy koa ny sandroko mahamosy manity an'ity varavarana mavesatra be ity isan'andro lafo izao. Raha ny tadiavina lesy ny alaka zakao raha tovo. Efa fivoha ihany ka. Ary aloha hiditra amin'izay fa tena efa noana koa izay ilay zaza ato. Naliao. Ao mivoazaka hihinana an'ity sakafo netiko ity ah. Le paty tena tia indrindra ity netiko ity e. Andriamanitro. Nalia. Maninona ary ty zaza ty. Tsy mahatsiaro teny ohatran'izao e. Marina mafy tsy a. Mbola miaina tsara izy ka. Tsy maintsy entiko any amin'ny dokotera Bruno sao dia sao ty fa tena tsy azo andrasana ara-pitsotsoa. Tena raha tara kely foana hono nitondrako any Nalia taty amin'ny dokotera dia efa razana izy ohatran'izay. Tsy fahampiana rivotra hono nahatonga ny tsy fahatsiarovan-tena nahazo azy toy iny raha araka ny tenin'ny dokotera tamiko. Marina aloha izany satria tena zara raha misy lavaka kely idiran'ny rivotra ao amin'ilay toerana itoeranay e. Isaorana aloha ilay nahary mba tsy naninona izy fa afitra soamantsara. Tsy haiko intsony ngamba izay mety azo ara sanatrika naninona teo Nalia kely. Ay miantso a dokotera. Vita izany ny fizahana farany natao taminy fa mahazo mandeha amin'izay izay. Saika tantara ratsy iny sy eo alina. Efa mizaka foana hiala aloha any amin'izay toerana lehako any fa mbola tsy maintsy tratra ny fitohanana tahaka an'izao foana ka.
fa mahazolona anarana mihitsy hoe tale jeneraly. Talotoko moa tazoniko izany toerana mahatale ahy zany fa tsy am'izao tsony, misolo toerana fotsiny sisa am'izao. Fa mba manahoana re le zanako an'izay? Mbola anisy velona ihany sady sanatria efa lasako razana. Efa tsy manana afa-tsy ny araky ny tenin'ny lalao ve izay dia mbola misy mahavita manendaka kely rety aminay ihany iny zasy iny, fa saika tsy nanataranaka mihitsy ny ef'izay sy lalao. Raha tsy nitsapo tena tany ivelany lalao vadiko ary efa nanao tenerana taminy mihitsy aho tamin'izany, fa raha sanatria tsy miteraka izy dia tena isarahako. Ay mba nambininy avo ihany izy dia nitoejaza. Mbola natao aorianany tsabony tena. Afaliana indray ny ainanay no ny tonga le sombonenay izay nandrasana sy nantenaina fatratra. Fa ohatry ny malaza eritreritra aho dia vadiko tsy rototra loatra amin'ity zanakay. Tsy azoko hoe fa maninona. Tsapako tena mangatsiatsika be mihitsy. Fanampon'izany moa dia izy tsy mahavy tena amin'izao fanjavonany naly azy ao. Aiza ve ka efa hainjanako izao ny sorona dia ny azo ny vola indray no mampanahy azy. Tsy mbola te hilavaniny mihitsy aho aloha raha amin'izao fotoana izao fa za ve ny domeliny tsy fahampitoromaso sa tena naly ahy ny trotrony rangahy iny. Ohatra aleo entiny iana-tsara so dia tsy izy fa mitovy fotsiny. Tena izy iny dia inona re no ataoko hoe hiantso any inspektera ve? Ela be zany fa aleo tonga dia hiditra tsehatra ka hiazakazahako iny elako ato anaty fiara. Oay, zay mihitsy no ataoko. Tsy misy andehanana mba hambahana tsitsy izay tena ho alehany ka tena tsy hitako tsony izay nalehany teo marina. Tena efiry ambony risahady kay. Tsy vao enjiko tsony reny raha zao fandehany izao fa mahatanjaka be loatra ny olona mitrotro azy iny. Elandray aloha dokotera Ranjato dia tsy azo ayo izany mihitsy na dia hoe mitrotro zaza aza. Neveriny fa tsy tazako angamba izy manaraka anay io. Hitako misanaka mihitsy miakatra makaty. Zay ve lesa efa ety atapiny ity moa ela vao hanomboka hiakatra. Fa dadany koa ny fanjonay tamin'ity lalana ity. Tsy ataoko mahita mangirana ny amiko raha izay ianao e. Marina fa olona tsy dia nianatra tahaka anao anefa manana saina azo eritreretana tsara. Efa nanatin-doza ihany ianao dia ararotiko amin'izao. Isam-potoanako eto amin'ity lalankely ity ka vetivety foana izay dia tonga any ambany any indray. Ataoko izay hidirana ato anatin'io fiaran'io. Toa hitako mijanona amin'ny sisin-dalana io mantsy. Vao maika mahatsara zavatra fa adinina nanidy an'ity varavarana ity. Nety mpahamaikana loatra koa ngambako. Ary aleo aloha hiditra. So ihany aloha fa mbola matory ity zazy ity fa raha tsy izany ngamba tsy nanaiky mihitsy raha toa ka nahita andradoko teo. Aleo aloha adaboka moramora ato aoriana ato izy mandra-pahavitako ny zavatra ataoko eto amin'ny telefona. Sady ireo koa tonga dia misy taratasy stylo efa vonona. Izay fa aleo izay andeha sao dia raisy-potsiny eto ka. Andao kina le akely hotsika. Adiriko aloha ny rivo za avy eo mbola hanatitra ny volan'ireo fianakaviako. Ny dokotera Bruno iny efa nomeko azy ihany keo maraina. Raha tsy nisy azy marina moa izany izao dia tsy nahatotosa sy tsy nahalala ny mahakasika ny momba ny dokotera Ranjato mihitsy fa dia nionina teny fotsiny. Esorana be dia be aloha izy. Tena tsy hita tsony marina izay nalehan'ilay tsy manjary iny. Tahak'izay ihany any azo any inspektera ka namba farafaratsiny mianjo vonjo tamin'ireo polisy mpandrindra ny fifamoivoizany reto. Ka inona moa fa tsy handeha hamonjy ny asa indray izany. Marina raha mba hisy zavatra hifantoka amin'ny saiko androany tontolo. Mba hamako raha azy avy fotsiny dia zao nahitako fa mbola velona somatsara zao le zanako. Tsy
miteniteny amin'izany zavatra niseho androany aloha fa so ifanometsiny eo indray de tsy tiako ka. Aleo andeha any am-piasana de andray hity zay atao ka. Ohatry fa inona koa ty taratasy mipetraka amin'ny fitaratra ny fiarako ty e? Sa sazy noho izaho niantsona teto amin'ny toerana tsy azo hijanonana ty? Torofotra taratasy fotsiny nefa izy zany ka. De inona no anatiny? Io vakina? Dokotera Ranjato. Za misahirana hitady hafa za akory lavitra fa ito akaiky ihany saingy tsy hitana velively raha tsy sitrapoko nisy io mivantana aminao. Saika mbola tsy androany ny fotoana anatanterahana n'ilay iraka manaraka mpanoviko anao. Saingy ianao moa nasesiky ny loza ny fanenatsy natamiko ka izao mino fa zavatra tena tsotra sady mora atao ity ndray mitoraka ity. Tsy haiko raha ho fantatrao ity raha tateliny haiko Victoire ity. Raha eny de arahaba soa arahaba tsara zany fa de vo maika manamora ny asa izay ampanoviko anao. I olony indray mantsy no vonoinao. Zay fomba aminonao azy tsy rarahako fa rehefa maty fotsiny izy de efa mahafaly azy zany. 2 andro no omeko anao fa tsy de ilaina fotoana lava be intsony satria na za koa aza efa te hamarana tanteraka ny tantara. Ny fepetra tsy miova, ny ainjanakao no manefa raha miseho be vonany. Lanitro, inona ndray rety e? Botsoko votsoko aty marina. Za variana nitady azy tany ambony tany izy efa navita nataony tato. Fa iza moa zany olona voalaza ny anarany io e? Tsy hoe iza moa zany fa hoe inona no ifandraisany amin'io madama io? Aleo aloha hoe jery ny azan-dahako a. Tena manana rendez-vous amiko fody mihitsy izy ty androany. Fa fifandry-finjavatra ve sa ahoana ny teto efa mipetrapetraka daholo zay zavatra hampanaovin'le jiolahy iny ahy. Mazava ho azy zany fa matoa izy mahalala ny programa rehetra de efa manara-maso ny zava-miseho sy ny fanaoko e. De amon'olona ndray ve zany tsy mirarahany zany tsony iza fa rehefa mahavitra ny zanako de ataoko e. Tsy ilana sentiment be tsony zany sady mora koa ngeny manam-pozin'olona amin'ny alalan'ny fanafody e. Mody asaiky mividy karazana fanafody hafa zay mivadika pozina avy hatrany izy raha vao fangaro am'le omeko azy rehefa avy eo de vitany aminy. Lazako fotsiny izy fa tsy ananako io fanafody io fa mila mividy any ivelany izy sady tsy hanome taratasy mahakasika an'io azy mihitsy mba hirovako ny rambo. Zay mihitsy nandeha atorangaha sady fanafody tsy ilana taratasy avy any amin'ny dokotera koa reto ka mety tsara e. Tena nandaitra tokoa ny fikana ataoko mba hamonoana an'le madama iny. Vao nahazo fampilazana nykeo maraina fa maty afako maly alina hono izy. Vokatry ny fijanonan'ny fono-tampoka. Mandream-pe-tanana ianao madame Victoire. De liny aloha ny fotoana nomeny amonoko an'iny madama iny nefa to ohatrany tsy mbola hitana nangazanga ihany no hoe afatra tonga ty amiko avy any amin'le olona tsy fanta-piaviana. Mba hanambara fa mety amitsoran'ny zanako. Mino kosa fa ifarany eto am'izay ty tantara ty e. Efa in'olona roa be zao mihitsy mantsy ny nalatsako de mbola tsy ho ampy ihany ve? Ampy kosa angamby zay e. Tena tsy mahavita tsony aka. Ohatray, fa misy miantso. Laharan'iza koa ary ty miafiny ty. Allô? Dokotera Ranjato no mandray anao? De faly tafaresaka aminao ndray dokotera Ranjato Aza taitaitra aloha fa inona ary ty. Tena afapony amin'ny fiara-miasa aminao mihitsy raha ngany tenako e. Raha
mba salaminao daholo nga mba mipiasa rehetra dia ho tafitainga nyity firenena malalatsika ity. Lava be zany fa zao vita ihany koa iny momba ny victoire. Miarabanao aloha na vita n'izany fandatsahana tsy misy tahotra kely akory zany. Fa tsy misy tahotra hoana ary le tsovala ary ty moa heverinao fa tsy manintsika andro amanalina ny eritreritro zava-dozany reny ataoko reny ary eloka be vavany nasainao ny tanterahako ary ahoana amin'izay moa no mahakasika anjanako fa efa tanteraka daholo anie ny zavatra nasainao nataoko aza maika ianao fa hodody ihany foana tsika rehefa tena mifarana ny lanonana fa lanonana ahoana koa tena tsy mahavita tsony arangaty zay ataonao any tsy rarahako tsony. Tsy maintsy mavita ianao ka zay tianao akory no atao fa zay mahadevolana ny foko sy ny saiko. Farany ty sisa dia manome toky anao fa tena averiko aminao amin'izay ny zanakao rehefa toy io iraka farany io. Sady zany nitsotra indrindra no reny zavatra nampanaoviko anao hatr'izay reny tsy maninona fa mba meko fotoana lavalava ianao amin'ity fararan-danonana ity. Dababolana be zao no meko anao ka inoko fa tena ilamina tsara sy tsy misy kianina koa ny anaovanao an'io ndray maka io averiko aminao ihany fa raha mbola resaka famonon'olona dia tsy mahefa tsony mazava aminao ngambo zany. Fa tsy anao ahoany ty ianao sa efa tsy misy fitiavana an'le sombiny aina tsony ao anatinao ao. Aza manao izay mahatezitra ianao fa ndro havita zavatra mbola tsy tiako atao amin'izao fotoana izao Zao koa ny tadiova voaraiko feo daholo izao resaka ifanaovantsika izao. Azoko atao manatitra an'ity any amin'ny manam-pahefana raha ilainy izany. Sady migiady ianao amin'izay satria mamono olona. Mbola hamoy zanaka ihany koa. Zanaka izay tsy mba misy ray tapo fa dia tokana. Raha tsy mino anao dia inoy izany. So ihany fa niraisiko feo nalia tamin'ilay nikikika mafy nitsondronina tany amin'ny dokotera iny. Misy azo ampitahorana tsara ny radoko ity tena oka re tompoko oka marina fa ataoko izay zavatra sainao ataoko indray re oka ny zanako anaikany moa tongoka dia efa miseho mafy tahaka ireny inony ireny fa mba omeo alo ny zanako iresaka amiko tsy misy miresaka izany tsony eo andray efa renao tsara ny antsoantsony teo ka efa ampy angamba izay. Raha tsy tianao nitohizany tahaka ireny dia atao fotsiny ty iraka farany ity. Zao ary le izy ka inoy tsara ilaiko taperinao ny hainy vadinao. Zany mazava aminao tsara angamba izay. Ahoana tsara zany fa dia inona loatra ny raha tsy vitanay rangaty iny dia sady asainao mandatsaka en'olo-kafa ny mbola tiako ny vadiko izay reninjanako ny mbola asainao taperina ihany koa ny androny. Tsy mbola fotoana famaliana ny fanontanianao zao dokotera Ranjato Dadio fa tena tsy hitsitsy raha sanatria ka misy tsy fahatanterahana io efa hainao ny zavatra anjony zanakao sy ny mety ho toy an'ny tantaranao. Dababolana ny fetra sao dia tsy tadidy. Zay fa mirary anao havita ratsy dokotera. Dia mbola mon'olona indray zany. Efa tsy marary tsony ny lohandry izao. Mbola marary. Raha teo izao papa dia efa nomeny fanafody ohatr'izay. Ka andringa omeko fanafody tsy mety mihinana Ka ny fanafody monsieur tsinona mangidy beko tsy tiako. Ny fanafody omeny papa anao tsotra ireny fa mamy be sady mampite hihinana foana. Na ho tezitra azy monsieur tsy raraho. Mahazo ny vazavazo ianao fa tsy maninona fa za te hody. Dia raha teriko nefa indri dia isandray mba namako eto ka sa tsy mba mampalahelo andry izany mijanona rereto. Malahelo apa saingy papa sy maman tena alelovako be indrindra no ianaoko. Fa maninona ho raha mba hatery monsieur nefa za mantsy manana vola ao anaty boatin-drakitra dia tsy maninona fa omeko amin'ny monsieur ireo vola ireo mba hividana monsieur zazakely. Tsy mahazo ingeza be mitovy amiko aloha ilay vola fa mba efa misy atao monsieur namana fotsiny aloha. Tena mahay miresaka kindrika. Dia raha miteny hoe ndry ihany ny tiako dia ahoana ka? Monsieur kosa zany tsy mety zany satria inge za efa manana papa sy maman any izao misy mbola tsy manana tokony fidi monsieur. Zao akina lia efa kely sisa dia hodindry fa mila miandry kely fotsiny sisa zany ka tsy maintsy miandry sitrapo monsieur fa afaka anao aiza moa kely sisa kia
Tena tsy elatsony, mba marina e. Efa ho vita mantsy ny zavatra nampanaoviko ny papa sy maman andry. Fa inona marina ho azy ny zavatra mpanaovy monsieur any papa sy maman izany? Zavatra sarotra be aky izany a. Ry zareo ihany no mahay azy. Aleo rehefa mihaona nareo dia manontany azy ndry. Fa manina nefa tsy ianao manao an'izany fa sy ianao ataony zareo e. Efa nanao aky fa tsy nahavita. Fa nga zavatra tena sarotra be nga le izy. Tsy dia tena hoe sarotra izany fa ry zareo mihitsy ny tiako hanao azy. Ve aiza ho aiza marina ity toerana misy antsika ity kay? Tia ve? Aiza ho aiza izao raha ny fahitandry azy? Tsy haiko. Sady raha haiko ve dia mbola metra-panontaniana aminao ihany aho e. Toerana voatokana aky ity tsy dia maro mpizany fa mahafinaritra. Mangingina, mampitony. Fialan-tsasatra tanteraka e. Tiandriva raha mijanona to mandrakizay. Fa ahoana ny hijanonako ato ry monsieur? Sady izahay efa nitefa tsy te hijanona tokory. Raha hitako azo ny lalana mivoaka ato dia efa ela be any tsy hitanao tato intsony. Ka nahita ndry aza ny fivoahana ato dia tsy ho tafavoaka ato izany ndry satria ny varavarana miditra ato fotsiny nefa mitovy lanja amin'ny fiaranareo. Fa aiza nefa izany varavarana izany? Ao ambony ao kiny misy azy fa ity aloha mba misy fanontaniana petrako amindry e. Iza ny tena tiandry? Papa sa maman? Tena tiako. Samy tiako daholo ka. Fa ahoana aky? Tsy miteniteny an'zareo monsieur. Lazao aky fa tsy miteny an'izany Papa ny tena tiako sady tena tiana. Fa maninona ny maman tsy tiandry? Tsy hoe tsy tiako izy ane. Fa maninona ka? Fa izy mihitsy ny tsy tiana monsieur. Rehefa eo ihany papa vao mody manambitamby anahy izy. Fa rehefa lasa miasa papa dia manao toetra ratsy amin'izay izy. Fa toetra ratsy ahoana? Izy aloha tsy mikapoka na hoe mibety anazy izany e. Fa tsy rarahiny mihitsy rehefa izay sisy reriny ao an-trano. Tsy azoko izany. Ka hita monsieur, rehefa mba miresaka aminy na misy zavatra antoniko anazy dia tsy mba miraraha anazy amin'ny mihitsiny izy fa variana miresaka amin'olona ao anaty telefoniny ao foana. Dia izay foana ny nataony. Misy fotoana ary izy tsy mahavita mahandro sakafonay fa any amin'ny resto foana izay misakafo. Ngaky. Ie, dia efa famaly foana izy papa amin'izany ataon'izany fa tsy ho vaky loha izy. Ay ve misy an'izany e? Sady anga izay fotsiny ry monsieur. Fa mbola misy inona ihany kory na lia? Rehefa avy mianatra iny dia misy rangahy iny hitako miaraka izy dia hody vola hoe vidanana bonbon amin'ny ankizy. Nefa ngele izy amin'io vola be ry monsieur e. Raha mba fantatry ndry mantsy ny tena marina. Tandremo ianao miteteny an'izany amin'ny papa sy maman. Ndre fa inona izany no mahatonga ndry mitomany hody foana nefa tsy rarahany maman akory ka? Tsy aleo ndry mijanona ty ihany. Ka efa hoe papa ho any mampalahelo anako. Fa zao tsy ao dia mety efa famaly be tsisy ohatr'izany indray ry zareo. Maman ihany angeny tena mila vaniny ao e. Mino monsieur fa tena sy pa maman le rangahy tonga lava ao aminay iny ary mety efa fantatry papa koa izany dia izany foana mampiady an'zareo ao. Ka tsy mbola misy tokony hidirandriany izany fa resaka olon-dehibe e. Aza dia atao mifantoka loatra ao an-tsaindry izany Eny to. Tena melo vaky tanteraka izany atoako izany. Tsy hitako intsony izay atao marina. Mila mamono ny vadiko ny hafa raha tsy izany dia ny ainjanako no anefa ary tena tsy hisangotsony izy amin'ity indray mitoraka ity. Dia ahoana re izany? Inona no ataoko? Amono zanako sa ny vadiko? Raha atao misafidy dia aleoko rangahy mamoy an'ny lalao ny vady mbola azo soloina tsara. Eny na ny zanaka ihany koa aza azo soloina saingy tsy hodoniny teo aloha intsony ny endriny sy ny bikany na ny fisainany ihany koa. Tapaka rangahy ny hevitra fa ho vonoiko ihany raha izay lalao tsy foiko ny zanako. Zay sisa raha teo koa efa tsy dia mifankahazo hatrany am-piandohana.
efa saika hisaraka mihitsy aza no ny saika tsy mampiteraka azy, ka ataoko fa tsy ho tsiniko zany ka, sady vo maika mampitombo tanteraka ny fahankalako azy ny zavatra ataony, indrindra fa ny tantarain'ny inspektera Amaly iny. Ny zanakarangan'ny tambaranay fa raha zay fitiavana to efa tsy misy tsony zany a, sady 2 andro sisa de tapitra ny tapabolana nomeny aminoko azy. Hoay, fa to misy olona miresaka amin'ny lalao anie ao an-trano zany. De ho iza nefa, to tsy mba nisy olona mifampiserasera aminy hatramin'izay niarahana izy nahafantarako azy hatramin'izay. Ary efa tian'ny andeha izy zany fa to efa mamovaravara ny lalao. Iny tokoa fa mivoaka le olona. Marina tsy Bernard io. Tena izy io e. Ahay zany nareo mbola mifanerasera toy izao. Hatramin'ny oviana nefa ka jereo raha mba misy na de enatra kely akory aza fa de mifanafosafo sy mifanorokorika eo an-tokonam-baravarana. Maharikoriko na mijery anareo aza. Mahita amiko ianao androany. Fa ahoana zao? Ranjato, fanganitra va sady ianao? Mangina fa za zao no tokony hametraka fanontaniana aminao Ramatotia. Ay, mbola velona tany ty rafilahako ty. Tsy mila resaka petsaka fa avy hatrany de mampamangy any amin'ny razambe rehetra any e. Andriamanitra, de tena sahanao ve Bernard? De sahanao tokoa ve namono azy Ranjato? Fa ahoana mono tsy ahasahiako Ramatotia. Tahaka ny tsy nahatahoran'ny niditra tato amin'ny tokantranoko. Tsy enatra sy tahotra. Ary ay ve ka mbola niriry tany le rafilahako zay saika nanadinonao aty e, ha? Tsoroko aminao fa efa nisy fotoana ny fandonana ireo lahy mihitsy tamin'izany ka nitifirako azy tamin'ny basy. Saingy tsara vitany zany ny dala matoa tsy matsy tamin'iny. Fa androany kosa aloha tsy afaka ny ala ary tsy ho velona tsony satria de votsaratsara teo amin'ny lohany. Ary efa vaky eto ihany koa ny resaka Ramatotia. Miala tsiny amin'ny fihavanana fa tsy maintsy alefako anaraka ny tena tianao koa ianao. Mialohan'izany de mila fanazavana kely ah. Inona no antony nampirafesanao ato amin'ny olona io? Ha? Ranjato. Tsy nino mihitsy raha nilaza tamiko inspektera amin'zareo le manaramaso sy manodidina ny tranontsika fa misy lehilahy zany foana hono tonga matetika ato an-trano ato. Nalainitra reo sary moa saingy tsy de hitako tsara le endriny fa no heveriko fa hijoary rahalahiko ihany io ka tsy nahataitra. Ranjato. Ay, tena olo-kafa mihitsy kay. Tena aza toditra tsy aloha imbazinka. Tsy havitana fa ataoko amin'ny vavanao mihitsy ty e. Zahany e. Ianao tsara. Tsoroko aminao fa Bernard ny olo tiako voalohany ary izy ihany koa ny tiako fa tsy tianao fa no ianao manam-bola de roboka taminao. Zany e, ianao raha teo koa moa adalam-behivavy tamin'ireny ka de nararotiko. Tsy nanisy olana an'izany koa Bernard fa rehefa nanome vola azy faly izy. Nitranga nefa iny ny olana taty aoriana vokatra ny tsy fahazoantsika zaza mihitsy. Natahotra nefa fa sao teo fotsitro satria ny ianao taranaka ny tena ny tediavinao fa ny amin'ny Bernard kosa vola. Rehefa tsy manome vola azy aho dia tsy maintsy hisarahana. Nefa izy ho any tena tiako e. Za koa nefa mbola nisy ny olana noho ny fenjerako iny ka izy atsony ny afaka ety amin'ity taketrako ty raha tsy nareo ihany. Tena vehivavy tsy vaniny ianao. Ranjato a, nataoko loha izay nandresen-dahatra anao ny amin'ny tsaboako tena. Naomby tokoa izany ka ny toe-jaza ihany afaka volana maromaro taty aoriana. Nilamina ny tamin'iny satria tsy nieritreritra nisaraka amiko intsony ianao. Dia leo amin'izay anizako azy fa ela loatra izany e. Ay, le tsy valahary ty nihaino resaka tao. Fa izy Ranjato a. Ny zanatsika ary lalao ah. Miomany ianao le tsy vaniny ty fa ho avy aminao ny tsy mety androany. Ka anao inona hono zatonareo mivady. Ataovy izay tianareo atao fa miandry a. Aiza ny zanaka iny nataony lary le tsy vaniny ty ah. Ny zanakao Ie. efa maty. Maty ahoana ny zanako e, ha? Lalao ah,
Matony naliaka eny e! Fa atao tsy rototra akory le tsy vaniny ty maheno an'izany e! Ha? Maty ane ono any na le ay e! Ara-dalàna be raha tsy rototra izy re matoran-jato zanakareo velively na lia. Inona tsara hoe e? Ay! Fa inona daholo ary zany reko zany rerendriamanitra ô! Ary so de tsy mahazaka nandray ny 50 tapitra ary le rangahy ty ka miteniteny foana. Tsy zanaka ahoana de anontanio azy tsara zay tsy mazava e. Ahoana zany raha matoa ha? Fa atolozanao mitongo sehatra fotsiny eo sa mihetsika indray ny aretin-damosinao io e ha? Ohatray fa to nienjera fotsiny kio ianao e ha? Tena tsy nahatsiaro tena tsony ty marina. Ao aloha tsapaina ny fitepony fony. Ay, andray tsy misy aina tsony ty fa tapitra tanteraka ny ainy. No elahy daholo no aton'izao ka de mahatatesa ny valiny le mpamosy avy tsy vanina mpamorika fiainan'olo ty a. Tsy vaniny ala e. Ny basy teny aminao azy efa ty atanako tiako afaka ny anao inona eto ty ianao e. Alatsa moramora amin'ny tany mibasy atananao iny andre matotovo mampitandrina anao farany azay. Tsy nareo mihitsy aloha ny tokony hampitandrina amin'izao fotoana izao e. Za ny tokony hanao an'izany. Dadio fa mbola misy hainjaza miankina amiko ny fahavelomany any ho any a. No zany avelao alohana zavatra kely de mahazo manao an'izay tianareo ataonareo avy eo. Sady tsy afaka ny hamono amintsy koa nareo e. Aleo ilamina aloha andre matotovo dia any amin'ny biraontsika mifanazava. Dray. Tsy misy hevitra ny amin'izany fa eto ihany de vitaina ny resaka rehetra. Nareo raha teo maka hamonjy ny asanareo, za koa mba maka hamonjy ny any am-para-piafarako. Oeto aingana zay zavatra ty lalazainy fa efa mangitahita tehitely lanilany varavarany fonja. Varavara-pasana ny miandry any lafa tsy fonja zany. Vo misy irika kely fotsiny de ataoko mahalala ny anarako e lahy. Teniko hatrany ampiandohako hoe, teniko hatrany ampiandohana hoe, reto tanako reto no anapitra ny ainy zay nakanjanako. Eny fa na de nolazainy lafa tsy zanako azy na le akelikio. Zany nitaiza sy ny kolokolo azy atro raiky. Fa inona aloha le mbola tianao hitondrana fanazavany? Eno a? Eo indrindritsika izao. Mino fa efa renareo daholo ny resaka nataony infirmiera lalao teo a. Infirmiera tokoa mantsy io niny taloha araka ny fitantaran'ny dokotera Bruno zay mpiara-miasa tamin'ny fahiny saingy vita ny nanakatra azy. Ny anton'ireny zavatra ireny indray dia izao. Bevoka ny vadiko. Nanana olana teo amin'ny fiterahana nefa izy satria gambana ny zaza tao akibony ary maty tao amboaka ny ray. Lana vola be ny mbola famoahana an'ilay zaza ray namoiny ainy raha teraka ara-dalàna ilay vavikely. Izay tsy iza fa nalia zany. Zany e, zanako nalia. Tsy azo nandrasana ela tsony nefa satria nalereny azy efa nanomboka tsy nahatsiaro tena. Tsy nisy ninina afaka natao nefa raha tsy vory daholo ny eto manana tamin'izany. Tsy hitako izay ny sarangotana fa haneriko dia niona mivantana tamin'ny lehiben'ny hopitaly. Izay tsy iza fa i dokotera Ranjato. Niangafy taminy any hoe mba hamonjena ny vadiko faran'izay aingana. Zaho andeha hitady vola ary raha pitso maraina tsy maintsy efaiko daholo izay fandaniana rehetra. Ny eritreritro tamin'io dia niaka-vonsa spesiala any amin'ny lehibeko. Tsy nisalasala kely akory nefa dokotera namaly fa tsy misy na inona azo ny atao fa miankina amin'ny vola daholo ny rehetra. Ka raha tianao ihany izy ny hanafitra ny vadinao. Atao faran'izay aingana ny ahitana an'ireo vola ireo androany ihany fa tara loatra raha pitso maraina. Mainy endomoanjiko ka nomeko an'ny dokotera ny momba an'ilay vadiko sy ny chambre nisy azy. Sady niteny azy aho hoe ataovy aloha dokotera sy azo atao aminy fa lasa vetivety anao izay ahitana an'ireo vola ireo. Niteny ianao teo fa nalia ilay zazany tezaindry dokotera. Enao aza nefa tsy nanatrika akory ny zavany tranga tao ka ahoana ny nahafantaranao an'izany? Dokotera Bruno, izy no laza ny marina rehetra tamiko. Nikasany hamaly faty koa mantsy izy noho ny fanagadrana tsy ara-drariny niatra taminy. Fa tsy ara-dalàna ahoana moa ny nanagadrana ny dokotera Bruno io ka? Ka zao e, teraka tamin'io andro tao amin'ny hopitaly niaraka tamin'ny vadiko infirmiera lalao. Nampalahelo nefa satria tsy azo io zaza io. Izay ny marian'ny dokotera Bruno fa vavikely. Tsy haiko tsony aloha na fifandrifiana ny zavanitranga tamin'io fotoana io na ahoana fa nitsiry tao an-tsainy lalao vadinao ny hevitra-tsy anakalo an'io zanany io tamin'ny anay satria matahotra mafy ny very fihinanana izy.
Maintsy isaraka aminy mantsy dokotera. I Bernard koa tsy mila olona tsy manam-bola. Afaka nanao ny asa ratsiny tsy nisy mpanelingela tokoa lalao sy ny milalao fa misy zaza maty reny aho. Tsy mbola nampandreny fianakavianay mantsy aho tamin'io satria tsy te hanome fahasahiranana azy ireo. Izay raha teo tsy te ampy fiveloman'izay ka tsy tiako koa ny mbola ampitondra enta-mavesatra azy ireo. Sara teo koa moa nanantena fa ho tavaverinandro teo ihany saingy noho ny tsy fanomezan'Andriamatora Kotomanalina Paskala vola dia tezitra ary dia nahakasy tanana azy. Ny antsoin'ny pôlisy ka voatana tany dia tsy nivoaka tsony. Mialohan'io koa nefa dia efa avy tany amin'ny mpampiasan'ny vadiko mba nitaraina fa avinavimbava ny nataony. Tsy nisy nahalala ny vidiako tany ny fianakaviako fa ny an'ny nahalalako ny vaovao dia nahatongavan'ny dokotera Bruno tapabolana tao aorianan'ny gadrako. Nigadrako izy satria nahita ny fanakalozana ny zaza nataon'ireo olona ireo dia mba niteny. Natahotra ny fotorany ngambry lalao ka nanao izay andetehana amin'ny dokotera Bruno. Ny zareo no nataony tonga aloha satria nandrahoana ny tory dokotera. Nanomboka teo dia nikotrika valifaty tena enja ny zazy dokotera Bruno. Ary dia izao hitanareo izao. Ireo fianakaviana koa tamin'izany tsy nanaty ady tsara fa niverindry zareo fa tsy azo daholo izy mena takambana. Ny fianakaviana avy amin'ny vadiko aza tonga dia nandray atendrony fa hoe noho ny fitsoahako ny nahafatin'ny vadiko. Noho izany dia nanao vavy ireo fa andrava tanteraka ny fihavanana misy eo aminay. Ny sasany tamin'ny fianakaviako kosa aloha nisy mba nalalatsaina ihany ka ireo no nikarakara nandritra ny fotoanany gadrako. Ahoana moa ny nona izay zavatra rehetra voalazanao teo Andriamatotova? Tsy orina fa izay pôlisy dia tsy mitady olona narotsaromana raharaha fotsiny amin'izao fa tena mila porofo mihitsy. Eny fa na dia atao hoe marina daholo izay voalazanao teo. Zany ve dia mbola hitarina be inspektera? Efa mazava nge izao hoe ireo ny olon-dratsy ka maninona tsy tonga dia samborina algadraina ka. Azafady a, tsy mbola nandatsakaina ohatranao izao olona manoloana anao izao. Dia mbola manadio tena ihany ve le zalahy ty fa tsy menatra korika ha? Fa tsy voateo lany no nilaza fa namono ny zanako. Tsy ny hainy fanazavana tsara koa ngamby ianao ka. Ny teny tokoa teo fa maty ny zanakareo. Izay efa nazavaiko ny nahafaty azy fa tany amin'ny hopitaly. Ny zaza nalaiko tany aminareo indray dia tsy haniza akory fa ahy ihany. Ary etoko anaraka any amin'izay alehako fa tsy omeko taizany olona tsy mba mitsinjo ny madinika sy ny manam-pahasahiranana takanao izao. Dadio fa ianao daholo ny fototry ny olana rehetra nitrangatra amin'izao a. Na ny nahafaty an'ny Paskala izay olona tsy fanao ianao fa mitovy fisainana aminao. Vao nivoaka ny fonja dia nanapitra ny ainy ny masaka tao an-tsaiko. Nidorako ny tranony saingy mbola tsara zanahary ngarainy ka tsy maty tao. Nampalahelo dia ireo vady aman-janona no namoy ny ainy. Victoire, Ramatoto madio tsy misy petina. Mazoto sy mafana fo amin'ny asa fanompoana nefa endrika ivelany daholo ireny. Olona manan-katao nefa mahihitra velona. Amin'io tsy nangataka taminy fa ny karaman'ny vadiko tsy naloha nandritra ny 5 volana ny takiako. Avinavimbava sy rokalika nefa nanaovany ahy. Ny afara tamin'ny any lalao teo ary ho avy tsy ho ela ny manaraka. Sanatry, tsy isaina latsaka tsony eto androany. Fa namono olona hoana koa moa ianao e. Dia olona iza ny vonoana dokotera? Nofo zany fa io ndray aloha dia tsy maintsy ho fatiko alohan'ny terena amin'ny inspektery. Za daholo no namono an'ireo olona voalazan'ireo mantsy. Fa inona koa ary ny mahavariana ny inspektera ao anatin'ny findainy ao e. Brigade! Ahoana izay lehibe? Meno teo i dokotera io. Fa misy ny inspektera dia zany no asianao rojo via. Tena tsy maintsy matoko aloha ilahy fa tsy miala mainy zany ahy e. Zao inspektera mbola somary variana izao no ararotiko istonana amin'ny basiny tahaka an'izao. Ataovy ny vavaka elahy fa tonga ny ora farany a. Aza mieritreritra ny anao zavatra fa hafa ianao brigade fa lasa aloha any paradisa any ianao a. Miemitremora ianao alavidavitra inspektera. Tsy misy idiran'ireo mihitsy izao fa aleo anay mitsamy marery. Fidinao lafo izao fihetsika ataonao izao dokotera Ranjato a. Tsy aleonao mibaboka. Efa fantatra daholo no marina sy ny zavanitranga rehetra. Mampiena ny mety hosazonao ny fibaboanao mora foana e. Dia hosahany lahy tokoa ve ny anagadra ary Jimmy e. Tady tio fa zangeny natovo izao an'lahy e. Tsy ho tonga ao amin'ny toerana mihitsy e lahy raha tsy natosiko dia fa anagadrana ve ny valin'ny asetry ny lahany reny e. Fa marininona koa aloha ny fantatra lahy ka ha. Motsy efa irahantsika mahitsy izao fa io ny olon-dratsy. Voalohany indrindra aloha dia aleontsika mba mifanaja fa samy manana ny asiny a. Tsy mbola nanevatevanao mihitsy a dia aoka koa ianao mba tsy hanao an'izany.
Tena keoko tokoa fa raha tsy ianao dia tsy toy izao a. Isaorako anao indrindra izany. Ka avitsory ary ay e. Meloka ianao e. Nanohananao sy nanosehanao akory tsy midika fa azonao bakona amin'izay tianao atao. Farany dia hoe taizany nalalako ny marina ho ianao. Hitanao tsara angamba fa nisy nandefa afatra tamin'ny alalan'ny finday teo. Afatrinina marina nitao ka afatrinina no antony any amelohanao Docteur Bruno iny e. Nandefa nironan-tsary rehetra mirakitra ny famonoana olona nataonao. Ahoana tsara gaga ianao efa matipaika daholo ireny zavatra nataonay ireny fa tsy zavatra maniditsidina akory e. Amin'ny mampitsapo taloha azy tao amin'ny hopitaly dia hainy tsaroatra amin'ny paosiny ny zavatra rehetra mihodinao. Any ka tsy tsikaritra ao akory na ny vezivezenina kasary izay zavatra nataonao tao aza. Enjany nareo ka. Fa inona moa zany tsy nanaovanareo an'izany rehetra zany fa zany nasainareo nanao an'ireny ka Dia navitanay tokoa raha nataonay ary tsy misy dikany nanao an'izany ka. Efa natomboka tamin'ny fandoroana ny tranon'ny pasy zany saingy iny tsy maty iny izy ka nitsiry indray ny hevitra vaovao hoe aleo asaina nataon'ny dokotera ny mission satria raha tonga dia vinoantsika izy dia tsy handrefangiry firiana akory. Zao ianao zao tsy afaka no aiza, tsy vady, tsy zanaka, tsy misy masoandro miposaka ho anao tsony fa miandry anao ny fonja. Ny andray vitako ny valifatoko. Mandry tanteraka ny fohamam-panahiko. Aza misahirana mamono aho fa vitako izany e. Tsy tiako mantsy hoe tanan'olona mpiatsara velatsino anapitra ny aiko. Zay va mety efa sasamiandry any am-para-piafarako ny vady aman-janako. Aza mihetsika mahery ianao dokotera Ranjato Tonga dia hoe toy brigadia. Eny lehibe Za aloha mbola andamina kely-draharaha eto vao mamonjy anareo any. Kinga le inspektera nanenjera tamin'ny tany raha samy variana tamin'ilay tranga teo. Efa asany tokoa moa ny azy io ko. Inona izany fa tsy vita ny fiainany. Mizaka ny vokany sisa. Dia tena hoe atsoko tokoa ve aloha ny nahatonga ireny rehetra ireny. Asa aleo ny ampitsy no amala amin'izany. Dia misy tena samy sotro ny aleko maty mihitsy ilay olona ka 2 andro izay ny lasa. Mbola tsy nahainao mavao mihitsy ny mahakasika an'ilay zazavavy kely hoe Nalia. Nisy teny nataon'ny tovy mantsy ny laza fa tsy zanany no maty fa zanaka dokotera Ranjato. Izany hoe raha ny fahazoako azy dia mbola tsy maty izany Nalia tamin'ny fotoana farany nahaveloman'ny tovy io. Dia aiza nify? Ny fianakavian'ny tovy rehetra koa raha nahadiadiana dia milaza fa tsisy mahalala daholo. Za koa mba niezaka nanara-maso teny amin'ny manodidina tamin'ny fandevenana fa sao dia mba hoe nomen'ny tezeniava n'ilay zaza fa tsy nisy mangirana. Any am-para-piafarako. Eo foana ny teny naverimberan'ny tovy alohan'ny nahafatesany. Le docteur Bruno koa efa mba nangaroana ihany fa nilaza tsy nafantatra mihitsy. Eny e, tena tsy nafantatra izy matoa nandà satria inona moa ny tombony azony amin'izany. Izy ary nefa anefa ny saziny. Ohatra ary aleo hoe averiko jerena ilay vidéo nisy an'ny Nalia nametraka afatra ho an'ny raisiny reny iny. Soa ihany Ranjato fa nanome ny vidéo lavalava iny na dia nininana afiny aza fa ny ampahany ihany no nomena tamin'iny andro ray iny. Dia sanatria ve tena tsy madiso any eritreritro fa tena fasany misy an'ny Nalia io. Na dia somary maizimaizina ary ilay sary dia tazana tsara ny farafara vato ipetrahany. Dia fasaniza dia aiza nefa ka mino fa mbola tsy tary. Engane aleo aingana tairina daholo ny herifontsy taitra dia karoana farak'izay aingana fa mety mbola misy fanantenana ny aminy satria vao 2 andro izay. Efa ty andarana ho any am-ponja sisa vao tonga sainy ty. Eto koa vao mahatsiaro sy mahatsapa fa tena atsoko daholo zao rehetra zao. Raha mbanandrena andraikitra tamin'ny mahalehibe azy zao dia tsy isy akory zao trango zao. Baiky fotsiny no meko tamin'ireny mba hitsaboana n'ilay ramatoa niady tamin'ny fahafatesana iny dia lamina tanteraka fa tsy voatery hoe tsy maintsy hamoaka vola. Inona fotsiny mahalehibe ahy tsy hanilika andraikitra satria mahatsapa ny atsoko. Raha niraraka tsy azo rofina intsony ireny entina nitsina ny ty. Ny lalàna mifeny fahasalamana ihany koa
tokony hamafisina sy tena jerena no tombotsoan'ireo tena tsy manana fahefana amin'izany. Marina fa mety tsy ho vita ny fisahana tanteraka maimaim-pona ny fitsaboana azy ireo. Fa mba farafara ratsiny mahazo fihenam-bidy miankina amin'ny fahefany sy ny ambaratonga ny misy azy ireo amin'ny fiarahamonina izy. Andre Matoranjato mitsangana ianao teo fa misy mamangy. Misaotra betsaka tompoko. Nalia, Papa, hitakena ianao. Aleo aloha ataoko biso mihitsiny ka fa inakena tao papa ao anaty fitoeranako ao. Mivoatao ianao. Nalia kely. Fa ahoana izao inspektera? Tsy maty izy akory fa io hitanao velona sy matsara io e. Ay, Tany anaty fasapony izy toviny ny hafinatrizay. Hitako tao amin'ilay vidéo nisy ny sary nomenao anahy iny. Rehefa nanao fanady aty izay dia hita ihany izy. Na dia somary nanansarotra aza. Sofa nisy sakafo maromaro sy rano tao fa raha tsy izany dia mety ho hafahafa ny fandehan'ny tantana. Zay zany natonga ny tovo ny teny hoe anaraka azy any amin'ny para-piafarany Nalia kely. Zay indrindra. Efa saika tsy ampifanatriako intsony nareo saingy tsy hita lereniny intsony izy no sady mbola tsy hahita andrainy koa. Soa ihany azy ianao fa mbola tato amin'ny violon. Misaotra indrindra anao inspektera. Tena mankasitraka e. Tsy hitako intsony izay fomba hisaorako anao ka tena misaotra inspektera. Zany ho dia lasany amin'ny Jesosy mamoro papa. Eny anaka, lasany izy nanamboatra fitoerana tsara be hitsenanantsika rehefa makany papa sy Nalia. Dia tonton Jimmy koa entintsika. Eny akiripiso kely ny papa. Fialoha fihinoko zato zanako e. Afisany zanako zany. Zao dokotera Ranjato Tompoko. efa niresaka tamin'ny fianakaviany tova ary nanaiky izy ireo hitezako azy. Ka asa ny fanapa-kevitrao. Ianao mantsy ny mbola misoratra amin'ny ara-dalàna fa raha niteraka azy. Efa nisy taratasy ny karakaraka ihany ity saingy miandry sy nianao fotsiny sisa raha toa ka ekenao ny hitezako azy. Raha tsy moa dia efa misy renaka ny fitezana zazaka mboty ireny vonona ndray azy. Endry se a. Eto aty ary so niavika ny taratasy iny fa tena manaingy tanteraka e. Dia zao se a. Dia zao tsara ny zanak'olona iny. Voakarakara tsara izy teo aminay na dia tsy anay azy. Ary mino anefa fa anao lavitra izay vitanay sy. Zay ry Nalia kely a. Indre tsara. Aza manao izay mampitapatapa ny tonton a. Manaraka tsara ny izay lazainy. Za mantsy tsy afaka hijanona eto fa miantso mama nampiasa fasahirana be hono izy. Rehefa vita izay dia miteny an'ny tonton za dia magatsianareo a. Zay tonton Jimmy a. Fa inona koa ary ny rediredin'ity rangahy ity izany? Eny papa Nalia. Tirisy ilay taratasy a. Foray ty fa dia misaotra indrindra amin'ny fahatokisana dokotera Ranjato a. Mahazo matokotoko ianao fa hiezaka hitaiza azy a. Ary olom-banona izy. Tena efa fotoana hitondranana eny amin'ny tribunal zao ka dia mametraka veloma madinidinika. Mahay rezatra ny dokotera. Tena tsy maninona ry se zany a. Ndana amin'izay miaraka amin'ny tonton Jimmy ry Nalia. Ao aloha biso kely a. Velomindry. Tsy mahazo malahelo fa tsy tiany tonton zany ka. Any a? Eny papa, tiako be moa papa o. Dia teneniko mama tiana anazy azy. Lasa izay dokotera. Bye bye papa, à la prochaine. Fanakaiza koa ary ilay stylo ako teo. Tena tianao amin'ny Ranjato ilay izy marina. Aleo aloha fiverenana vetivety no tsy foko. Eo aloha ndara andraso vetivety eo afahaka zavatra vetivety a. Eny tonton. Otry, fa inona koa mampikirapatrapaka an'ireto polisy ato rehetra izany? Fa misy inona ato e? Azafady re mba omeo lalana e. Andrekaka andreny koa fa lozininy ty Ranjato. Tena nitrobahany tamin'ilay stylo ny tenda amin'ny marina mafy. Mitsinika tsy misy oatra izany raha mivoaka ny tendany. Marina mafy raha ho avitra tsony. Dia izao ve sisa ny safidy hitanao fa mety e? Mandria be an-tanàna dokotera Ranjato a.
mampamanga any am-para-piafaranareo any. Ataovy aloha zalahy izay tokony atao rehetra fa tsy maintsy ho avy eo ihany a. Tsy maintsy andeha vetivety aho aloha. Natolotry ny amin'ny faculté remédia ho anareo teo. Ny andrako tantara nosoratany Bimy Tony Rabiarson Artoky Rianala Masoandro Niaraka tamin'ny satry ny aina nantenana Nicolas ary nofy Andrianjaka no nanome aina ny tantara. Mikirakira ny lafiny teknika Tahiry nandray feo Joela tompona andraikitra sy Nana Dodosy nofy Andrianjaka. ny any am-para-piafarako.